Ny fivavahana amin'ny andro farany miokohaka amin'ny sary indray. Mpifaliana manakariva no iarabako anao indray amin'ity maraina ity fa tafahoana somatsara isika rehefa natory tamin'ny alina iny nahazo torimaso mamy ny voazon'ny tompo tamin'izao maraina izao ka dia ankafaliana no ifampiarabana anolorana ihany koa ny firarian-tsoa rehetra ny fiadanan'ny tompo anie ho anao sy ny ankonanao ary maniry antsika rehetra samy mba haharitra hatramin'ny farany. Andeha hivavaka isika milohan'ny dinidinika rehetra. Andriamanitra rainay io, Andriamanitra tsara ianao ary mpanao tsara. Misaotra anao zay noho ny amin'ny fitantananao anay, misaotra ny amin'ny fiarovanao, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, ary misaotra noho izao fampihaonana ataonao aminay izao amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Mamela ny heloka sy ny tsirambala vitanay, ary eo kosa ny fanena masina no ampitoerinao temponay ka hampianatra anay ny teninao. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fivavahana amin'ny andro farany miokohaka amin'ny sary indray. Efa ela no nandinihan'ireo mpandinga ny Baiboly fa misy fifandraisany ny Daniel toko 7 sy izay ampianarin'ny bokin'ny Apokalipsy momba ny amin'ny toejahatra hitranga amin'ny andro farany. Ina moa ny zavatra mitranga amin'ny Daniel toko 7? Ny Daniel toko 7 dia misy ny fanameloana ho faty ho an'ireo izay tsy mety mikohaka eo amin'ny sary olona izay natsangan'ny mpanjaka. Ao amin'ny Daniel toko 7 ka ny 10 zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay andrenesanareo ny feon'ny anjomary sy ny samboka sy ny valia sy ny symphony sy ny sobaba sy ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany ka maneno ka mikohaka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko dia tsara zany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ho ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Ary iza moa zany Andriamanitra havonjy ianareo amin'ny tanako izany. Izany fanameloana ho faty izany ho an'izay tsy mikohaka amin'ny sary olona natsangan'ny mpanjaka dia maneho taratra ihany koa ny didy manameloka ho faty ho an'izay tsy mety mikohaka alohan'ny biby dia sy ny sary araka ny voalaza ny bokin'ny Apokalipsy. Ao amin'ny Apokalipsy tokoa mantsy dia manambara an'izany koa Apokalipsy toko 7 ka ny 10 manao hoe ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba ateny ny sarin'ny bibidia mba hampamono izay rehetra tsy mety mikohaka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Ry mpiara-mianatra namana isany, zany no fanerena atao an'ity taranak'olombelona ity. Zany no fanameloana ho an'izay tsy mety mikohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny. Zao ilay fanambarana amin'ny 12 Apokalipsy toko 7 ary ny fahefana rehetra nanana n'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatreny ary ny tany mba amin'izay monina eo aminy dia asany mikohaka eo anoloan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay veriny saika nahafaty azy. Ry mpiara-madinika namana, misy fanerena atao amin'izao tontolo izao izany fanambarana izany. Etsy kosa anefa misy fampitandremana ataon'Andriamanitra antso lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny lalan'ny afatry ny anjely telo. Apokalipsy toko 7 ka manomboka amin'ny 1 sy 12. Dia izao no voalazany tenin'Andriamanitra Apokalipsy toko 7 ka ny 1 atombotsika amin'ny 1 hoy izy hoe ary nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy mikohaka ao anoloan'ny bibidia sy ny sary. Ny anankiray zany manery, ny anankiray kosa mampitandrina. Andriamanitra dia mampitendra manao hoe raha misy mikohaka ao anoloan'ny bibidia sy ny sary ka mandray ny marika eo amin'ny androny na amin'ny tanany dia izy koa ny sotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao amin'ny anatin'ny kapoaka ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy sodifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Fampitandremana nomen'Andriamanitra kosa ho an'izay mikohaka ao anoloan'ny bibidia sy ny sary. Zao no voalaza amin'ny Apokalipsy toko 1 andininy faharoa. Ary voalohany nandeha dia napiditra tao andoviany tamin'ny tany
dia nisy vairatsy sady mampahory tamin'ny olona izay manana ny mariky ny bibidia sy miekohoka teo anatrehan'ny sariny. Hitantsika eto zany fa iaran'ilay loza voalohan'ny loza fito amin'ny apokalipsy izay miekohoka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny. Zao ndray voalaza amin'ny apokalipsy 7:20 andininy 20. Hoy izy hoe, ary nosamborona ilay bibidia mba amin'ny mpaminany sandoka, dia ilay nanao famantarana teo anatrehany izay nientiny namitaka nefa nandray ny mariky ny bibidia sady miekohoka alohan'ny sariny, ary dia natsipy velona ho any amin'ny fariafo mirehitra sy solofara izy roaroa. Ry mpiara-midinika namana isany, antsoin'Andriamanitra iekohoka amin'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary loharano ny vahoakan'Andriamanitra. Zany hoe asaina miekohoka alohan'ny mpamorona fa tsy ny bibidia sy ny sariny. Zany no iantsonanao, zany no iantsona tahaka ireo zatovolahy Hebreo, na dia norahonana ho faty aza dia nandatsy hanompo an'Andriamanitra, nandatsy hanompo ilay sary olona natsangany mpanjaka loviana, fa nanompo kosa ny ekohoka tamin'ny Andriamanitra mpamorona azy ihany. Zao no voalaza ao amin'ny Romanina toko voalohany, misy andinin-tsoratra masina izay mampieritreritra fa inona moa ny olana fivavahana amin'izao andro farany izao. Romanina toko voalohany ka ny andininy voalohany. Zao no voalazany. Romanina toko voalohany ka ny andininy 2:20 sy 3:20. Nandoka tena ho eny izy ka tonga adala, koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety ho lo dia nosoloany. Zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo sy ny vorona sy ny biby manana tongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikizaka. Andininy 5:20. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao. Ry mpiara-mianatra namana isany, zany ny zavatra isy ny fivavahana amin'ny andro farany, soloana lainga ny fahamarinan'Andriamanitra ary hiteraka ny fahatezeran'Andriamanitra izany toe-javatra izany. Amin'ity maraina ity dia tiako ny tarika an'izay tsika, tsy hoe voatery ekohoka mandrakariva amin'ny fiondriana sy ny fandoroana didik'azomanitra ny fiankofana, na dia mety atao azy zany, fa tadio tsara fa zay omentsika ny fankatoavantsika faran-tampony no ianko hofantsika. Rehefa saintsika ny momba an'Andriamanitra pahary antsika sy izay nataony antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpanavotra antsika, dia mazava ho azy fa izy no ianko hofantsika. Ny ankoatran'izay dia fanotroan-tsampy. Ry mpiara-mianatra namana isany, ny antso anao dia amin'ny apokalipsy 7:20 manao hoe, matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Andeha isika ary iekohoka eo anoloany ilay nanao ny lanitra sy ny tany ilay Andriamanitra mpamorona antsika, ka ialantsika ny fiankofana eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny, fa iekohoka kosa eo amin'Andriamanitra isika. Ivavaka isika ho famitiana antsika izao dinidinika izao. Andriamanitra rainay eo, miantso anay ianao mba iekohoka eo anatrehanao, ianao ilay mpamorona, ianao ilay nahary ny lanitra sy ny tany. Miantso anay ianao mba ianao no hotomponay, ianao no Andriamanitray, ianao no ivelomanay. Amin'ity tontolo andro ity ary dia ampianaro izahay mba io ianao irery no Andriamanitra izay ivavahanay. Dia apetraka tananao ny tontolo andronay androany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.